miarabantsika rehetra tompoko hiavaka kely ity fandaharana hoaranao androany ity satria dia itsidika any amin'ny distrikany Ambatofinandrana isika ato anatin'izao fanadihadiana izao nandritry ny dia izay natao tany an-toerana moa tamin'ny fankalazana ny jobily fahazatotaona ny dinan'ny finoana tany amin'ny faritra ambany andrefana ao Midongy andrefana izay ahitana ny commune Mandrosinoro, Mangataboangy ary Amboropotsy no nahafahana nanao izao fanadihadiana izao. Ny distrikana Ambatofinandrana dia misy commune sivy manana fokontany 90 araky ny atotanisa tamin'ny 424 dia manana ponina 427 sy 402 hetsy ny distrikana Ambatofinandrana. Ny distrikana Ambatofinandrana ihany koa no midadasika indrindra raha oharina amin'ireo distrika rehetra ato amin'ny faritra Moromanisa satria 3.7 sy rayal kilometatra toradro ny velaran-taniny. Izany hoe vitsy ny ponina any an-toerana na dia midadasika sy goavana tahaka izany aza ny velaran-tany misy an'ity distrikany Ambatofinandrana ity. Efa nambara ombieny fa ny distrikana Ambatofinandrana no mamokatra ny apahany betsaka amin'ireo sakafo amintsika ato amin'ny faritra Moromania, eo ihany koa ireo aondrana ivelan'ny faritra Moromania eny hatrany velany aza no ny fananan'ny karazan-tany tena mamokatra ary izay no isokajin'ny faritra azy hoe sopotry ny faritra Moromania. Eo ny lemakibema izay amkarambary be indrindra aty amin'ny faritra akoatr'ireo mangahazo sy voanjo amin'ny toerana samihafa any amin'ny commune tsirairay avy misandraka ao anatin'ity distrikana Ambatofinandrana ity. Izay ny amin'iny fa asa raha fatatsika fa ny distrikana Ambatofinandrana no lalovan'ny lalam-pirenena fa 530. Io lay hiran'ny dama hoe lalam-pirenena fa 530 hotelin'ny Mamasera ao Mandrosinoro. Ity misy lalam-pirenena fa 530. Izy io dia mbola lalam-pirenena fa 530 tena misy saingy efa adin'ny olona ny fisiany no ny aratsiany. 300 kilometatra avy ao amin'ny commune Ivady Centre distrikana Ambositra mandrapatonga ao Malaimbandy faritra Menabe. Tanan-dehibe maro no lalovan'ity lalam-pirenena fa 530 ity manomboka ao amin'ny commune Ambonivohitra Ambatofinandrana 12 kilometatra miala eo ny commune Amboropotsy. Alain'ny fiara tsy mataho-dalana 10 ora farafahakeliny mandalo Mandrosinoro izay vao Malaimbandy miafara any Morondava. Ireo toerana lalovan'ny lalam-pirenena fa 530 ireo no isan'ny mamokatra indrindra ty amin'ny faritra Moromania. Izy ity dia tagna amin'ny Republika voalohany tany no nosokafan'ity lalana fa 530 ity. Na izany na tsy moa dia misy ihany zany ireo karazana entreprise vitsivitsy izay miezaka manao ny fanamboarana amin'le point noir izay tena efa tsy azo nandehanana intsony. Mbola misy moa aty zao farany teo ny entreprise Ravinala nanao tangelangelana Ambatofinandrana sy Tremo ihazo fotsiny zany. Marina nefa fa aty amin'ity faritra Midongy andrefana aty no tena azo lazaina hoe sopotry ny faritra Moromania mihitsy atao anatin'ny distrikana Ambatofinandrana raha mahakasika ny fambolena voanjo, vary na ny fiompiana ihany koa aza. Eto zay dia mba manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana mahefa ny hijerevana an'ity lalana RN 35 ity. So ihany fa mbola tadidin'ny olona tsara ny hiran'ny damamaly eo amin'ilay hoe hotelin'ny Mamasera Mandrosinoro lalam-pirenena fa 530. Noho izay faratsian'ny lalana izay dia hitan'ny rongatra indray tato ato any amin'iny distrika iny ny Tsifandre-Pahalemana. Antony nandraisan'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena sady solombavam-boakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikana Ambatofinandrana fepetra avy hatrany ka nandefa miaramila hanampy ny efa ny atoerana hampandry tany ka isan'ny nisitraka izany moa
ny commune Amboropotsy sy Mandrosinoro. Isan'ireo faritra mena tamin'ny asan-dahalo ny distrika Ambatofinandrana araky ny velorano voalohan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amin'ny hamerenana indray ny fandriampahalemana eny fotony dia nanomboka nilamina ity distrika ity tao anatin'ny volana maromaro izay, fa tamin'izao volana oktobra izao dia indroa nisehoana asan-dahalo tany atoerana. Anisan'izany ny taovahy vola Fokontany Tsangandrano commune Ambatofinandrana. Tonga ny tamin'izany ny entana rehetra tamin'ny tokantrano na vilia na vilany nisy roa tamin'ny antsy dia nisy zazakely iray nitorahiny tamin'ny maso. Ray aman-drenina iray naferezana tao takalinay fa isaron'Andriamanitra moa zany fa napodiny ny ray aman-dreninay sy efa maraika ny andro. Nisy ny fiara-miasan'ny fokon'olona sy ny gendarmerie-pirenena any an-toerana izay nahazoam-bokatra avy hatrany. Dia misy olona anankiroa moa zany tonondreo rehefa nadiadiana dia nilaza ny marina izany tantara hoe tany zay 70 any isanay. Dia roa zay tratra zay moa zany noentina taty amin'ny poste moa zany dia afaka apitsony indray zahay nandeha nanapoka ny sasany amizay dia niraika amin'ny masonay dia zay nahatelo. Vehivavy roa piraitam-po ihany koa no maty novonoiny dahalo 4 no maty ny gendarmerie-pirenena 4 sambelo lamba mena 3 no maratra vokatry ny fanafihan-dahalo tao Mandarano Fokontany Ambararata sarotra commune Mandrosinoro. Tsy nitaza-potsiny ny fitondram-panjakana manoloana izao tranga tsy fandriampahalemana izao indray ka naniraka avy hatrany ireo mpiara-miasa any an-toerana ny filohan'ny antenne miera-pirenena Razanamaso Kristina solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Ambatofinandrana nanatitra miaramila 12 tao Mandrosinoro akoatry ny efa ao amin'ny commune Amboropotsy. Saorana ny tompon'andraikitra ao amin'ny foloalindahy sy ny ao amin'ny gendarmerie-pirenena izay isiny ny fiarah-miasa satria dia tsapaka etriny fa manomboka voafehy izany tsy laminana aty amin'ny faritry Mandrosinoro zany. Mitony arak'izany ny ponina noho izao fandraisana andraikitra taon'ny fitondram-panjakana izao amin'ny alalan'ny fampitomboana ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana. Mifandray amin'ity resaka fampandria-tany na fandriampahalemana ity dia notokanana ny alahady 20 volana oktobra lasa teo ny lakroany ny fandriampahalemana naorina ao atapitendrim-bohitry Midongy Andrefana. Nanapibetsaka tamin'ny nananganana azy ity moa ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny antenne miera-pirenena amin'ny mahazava-dehibe ny fandriampahalemana. Ny solotena azy ireo tany an-toerana moa ny talekabinetra ny filohan'ny antenne miera-pirenena. Lakroany fandriampahalemana anarana nampisaloran'ny Mopera Cataldo Jesuita Italiana niasa nandritry ny 70 taona mahery tany Midongy Andrefana. Mirefy 12 metatra ny haavon'izy ity naorina eto atapitendrim-bohitry Sinai marika hita maso amin'ny fanantenana isian'ny fandriampahalemana indray. Taona lasa zay no nianjerany ary tao anatin'izay fianjerana izay no tena nahitana fangiry firena indrindra taty ambany Andrefana. Raha manome statistika tsotsotra niaraka tamin'ireo mpiara-miasa dia tsy lasaky ny eninalina ny omby very ary ny olona zay maty sy fandriampahalemana fotsiny no 300 mahery. Misy lahara-pahamenana karaha nangatany kristiana tsy ny kristiana irery fa ny vahoaka manontolo mangataka ny hoe asangany Mopera lakroany fandriampahalemana. Nandray an-tanana betsaka tamin'ny fampijoroana indray ity lakroany fandriampahalemana ity moa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny filohan'ny antenne miera-pirenena Razanamaso Kristina solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Ambatofinandrana ho fiheverana ho zava-dehibe ny fandriampahalemana. Mifanojo ny etaeta na ho an'ny mpitondra eo amin'ny tany sy ny firenena ary indrindra koa itsika eto Midongy Andrefana. Manana andraikitra lehibe isika amin'ny alalan'ity lakroa eto ity izay nampitondraina hoe lakroany fandriampahalemana amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana fa naseho amin'ny endrika hafa fotsiny zany hoe hifameno amin'ny hataon'ny tompon'andraikitry ny fandriampahalemana fotsiny tany mandroso ny fisian'izany fandriampahalemana izany ka dia hoy zahay hoe hanana ny heliny hanana ny asiny izao lakroa izao
ka ahafahantsika manantanteraka ny tandrona iverena zany fandriam-pahalemana izany. Tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny fahazato taona ny fahatongavan'ny finoana tany amin'ny distrika missionery Amboripotsy moa ny fitokanana ity lakroany fandriam-pahalemana ity ary dia nanolotra tsodrano 7 tapitrisa ariary ny filohan'ny repoblika 2 hetsy ariary avy amin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena. Eo amin'ny lafin'ny finoana dia ity fanadiadiana faraparan'ity no hamitina izay dia nanirahananay tany amin'ny faritra midonga andrefana iny izay. No mariana nandritry ny hefarana ny 17, 18, 19 ary 20 oktobra lasa teo ny fankalazana ny jobily fahazato taona natongavan'ny finoana tany amin'ny distrika missionnaire Amboripotsy any midonga andrefana ivondronan'ny commune 3 dia Mangataboangy, Mandrosinoro ary Amboripotsy ao anatin'ny distrika Ambatofinandrana. Nanamariana izany ny fitsofan-dran'ny hôtely vaton'ny Ekara ao Katsiary Amboripotsy, ny fitsofan-dran'ny ady fototra ny fanitarana ny fiangonana, fitsofan-drano ny Lagrotte sy ny Lacroix eo amin'ny toerana nahafaty any Mopera Cataldo sy fitsofan-drano ny Podium ao amin'ny lapan'ny Famindrapo toerana misy ny fasan'ny Mopera Cataldo. Missionnaire jésuite niasa tany Amboripotsy nandritry ny 40 taona mahery. Teo ihany koa ny fitsofan-drano ny hôtely vaton'ny Ekara Sonafindra mbola ao anatin'ny distrika missionnaire Amboripotsy ihany. Fanogoavana nanamariana izao fahazato taona natongavan'ny finoana tany amin'ny faritra ambany andrefana izao dia ny fitokanana ny lakroany fandriam-pahalemana eo atapitendrombohitry midonga andrefana, marika hita maso eo amin'ny kristianina amin'ny fanantenana isiany fandriam-pahalemana indray. Vita mantolo ireo atao sanganasa teny atoerana teo Katsiary manodidina centre spirituel Katsiary dia vita avokoa ka efa nisofin'ny monseigneur rano ary notokanana tamin'ny azoma avokoa ireo rehetrarehetra ireo misy ezaka koa moa nataon'ny fiangonana manokana kristianina andrivony mba tsy ilazana hoe analina no tonga eto miara-mibanjina sy mankalaza an'izao fitokanana ny lakroany fandriam-pahalemana izao. Ara-pinoana dia manana ny lanjany manokana sy ny hasiny manana ny toerany ny lakroa fa eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina dia misy fiantraikany be dia be ho an'ny vahoaka aty ambany andrefana ity lakroa ity satria hanova be dia be ny endriky ny fiainan'ny olona hitondra fandriam-pahalemana, hitondra fanantenana vaovao, hitondra ihany koa ny hoe fahazavana sy kelikely. Efa nisy lakroa teo naorina taloha fa nianjera ampera-panorenana 4 taona na 5 taona lasa zay no nianjerany ary tao anatin'izay fianjerana izay no tena nahitana fangiry firena indrindra taty ambany andrefana. Raha manome statistika tsotsotra niaraka tamin'ireo mpiara-miasa dia tsy lasaky ny eninalina ny omby very taty amin'ny faritra ambany andrefana ity tao anatin'izay 3 taona 4 taona 5 taona nianjerany lakroa zay ary ny olona zay maty sy fandriam-pahalemana fotsiny no 300 mahery tao anatin'ny 3 taona zay nianjerany lakroa zay. Amin'izao fotoana izao anefa dia mankalaza ny fahazato taona ny distrikina Amboripotsy midonga andrefana manontolo ka manorina indray lakroany fandriam-pahalemana nisy lahara-pahamenana nangatany kristianina tsy ny kristianina irery fa ny vahoaka manontolo mangataka ny hoe asangany Mopera lakroany fandriam-pahalemana andao iarahana manangana fa ifanampy isika tovavaka mandeha ny talaho ka dia kasitran'Andriamanitra. Nandray tanana betsaka tamin'ny fampijoroana ity lakroany fandriam-pahalemana ity mo ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny filohan'ny anteny miera-pirenena Christine Razanamaso solombavam-boakan'ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrika Ambatofinandrana ho fiheverana ho zava-dehibe ny fandriam-pahalemana. Nitarika ity fankalazana ny jobily fahazato taona natongavan'ny finoana tany amin'ny distrika missionnaire Amboripotsy ity mo ny monseigneur Fidelis Rakotonarivo evekan'ny diocèse Nambositra niaraka tamin'ny vicaire général sy ireo pretra mba amin'ny religiosy notron'ireo manam-pahefana avy aty amin'ny faritra Moromania sy ny solotenan'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny anteny miera-pirenena. Marina mo fa ny pretra diocésiana sy ny jésuita no miara-mitantana indray ny faritra midonga andrefana hatramin'ny taona 410 taoriany nahafatesan'ny Mopera Cataldo. Mamasera denarano ol mandray olo Raim-bava eo amin'ny lafiny kolotsaina any amin'ny faritra ambany andrefana iny dia maro anisa any atoerana ny fokobara izany hoe manan-karena kolotsaina no ny fifangaroan'ireo olona maro samihafa ireo iny faritra ambany andrefana iny. Tanjon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina raha teo ny ampisongadina izany
amin'ny sehatra maro isan-karazany ka nambaran'ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina fa amin'ny fandraisan'ny distrika Anambositra ny volambetoaka amin'ny taona 2024 dia isan'ny ovoasa manokana ny any amin'ny faritra midongy andrefaniny hampiseho ny kolotsaina bara mampiavaka azy ireo satria mbola ato anatin'ny faritra Amoromania izay tokoa ilay hoe miaina ao anatin'ny fahasamihafana fa iray ihany isika. Eto am-pamaranana ary dia isaorana ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Rapalomanapisoa Benjamin izay naniraka ny tenanay tany amin'ny faritra midongy andrefaniny. Tany an-toerana raha teo ihany koa moa ny toerana nanatrika iny lanonana fankalazana ny Jobily fahazatoana natongavan'ny finoana tany amin'ny faritra midongy andrefaniny sy ny fitokanana ny lakropy eo amin'ny toerana nalavo any Moperaka Talito ary ny fitokanana ny lakroany fandriampahalemana eo amin'ny tendrombohitry midongy. Isaorana ihany koa i Mopera Razafindralay vao Jean Aimé nandray anay tamin'ny fifahinianana tany an-toerana. Izay no fanaovantsika mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.